Alleluia. De mbola apifalina atrandratrandra lasana bavy zay manaraka an'izao fandaharan'izao no hiarabana antsika tsirairay avy ary manonona indray ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny sambatan'olona ho amin'ny isa-tokatrano ary na iza manaraka an'izao fandaharan'izao ary mampiatrano ihany koa zao fandaharan'izao de efa tononona sady ny fiadanan'ny tompo irotsaka ao amin'ny fiainana manokana, irotsaka amin'ny tokatranonao ary irotsaka ihany koa amin'ny asanao manontolo. Misaotra an'Andriamanitra lehibe satria mbola nomeny fotoana indray androany afaka manompo azy, afaka ihany koa midera azy ary afaka indray mijoro amin'izao fotoan'izao mitarika antsika indray eto amin'ity tambazotra ity akasitrahana ny mpanompony ihany koa zay mampivelatra mandrakariva amin'izao fanompona an'Andriamanitra izao andao sika ary ivavaka androany isotra an'Andriamanitra iantson'Andriamanitra indray amin'ity fotoana ity ary mialohany anatanterahantsika an'izany vavaka zany andao zay ten'Andriamanitra antsika atao amin'ny bokiny Isaia 51 andininy fadimy ka hatramin'ny fahenina zay mivaky toy zao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao io. Akaiky ny fahamarinako efa nivoaka ny famonjeko ary ny sandriky no tsara ny firenena izany no hantenainy nosy ary ny sandriky no andrasany. Andrandrao ho amin'ny lanitra ny masinareo ary jereo ny tany ambany fa ny lanitra ho levona tahaka ny setroka ary ny tany ho tahaka ny lamba mangarahara ary mponina ao dia ho faty tampoka fa ny famonjeko kosa haharitra mandrakizay ary ny fahamarinako tsy mba horava. Alleluia. Izany tenin'Andriamanitra androany riava malala zay manaraka an'izao fandaharan'izao ao andao tena hitodika amin'Andriamanitra itsika tsirairay avy, andao tena iankina amin'Andriamanitra, andao tena anompo an'Andriamanitra ary atolotsika an'Andriamanitra ny fiainatsika ray manontolo fa ny fahamarinan'Andriamanitra ihany mahatra mandrakizay eo amin'ny Jesosy irery ihany no misy ny mandrakizay zay miaraka amin'Andriamanitra ihany no maharitra mandrakizay riava malala naiza toerana mety halehatsika ninina programa mety ho tratratritsika tsarovy raha lasana ba fa mandalo ihany ny zavatra rehetra fa zay mahatoky an'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra no misy ny mandrakizay raha lasana bavy andao sika hivavaka amin'izao fotoan'izao ary anomboka hitodika amin'Andriamanitra tsika ianto an'Andriamanitra tsika isotra an'Andriamanitra indray tsika ny amin'ny fahasoavana lehibe mbola arosany indrindrany amin'ity fotoana mbola omeny ahafahatsika mbola manompo indray amin'ity androany ity andao sika hivavaka ary. Jehovah Andriamanitra rainay sara indrindra zay andanitro makasitraka ary mideranao hatrany ary manome voninahitra anao fa tsara indrindra anao Andriamanitra lehibe sy mahery Andriamanitra mahagaga anao misaotra ny amin'ny tombontsoa lehibe mbola nomenao ny amin'ny fahasoavana lehibe zay mbola arotsaka ao aminay hatrany ray eo indrindra ny amin'izao fotoana mbola fanay miantso ny anaranao zao de misaotra anao satria tombontsoa anay zao tompo manasa ny fitarian'ny fanay masina ao hatrany amin'izao fotoan'izao ray eo aoka handrakotra anay ary ameno anay anao fanay masina amin'izao fotoan'izao vanginy sambatan'olona vanginy tokatrano rehetra vanginy tsirairay avy zay manaraka an'izao fandaharan'izao androany ary ndretra tompo mbola mifona sy mibebaka hatrany amin'izao fotoan'izao ny amin'ny zavatra rehetra tsy araka ny sitraponao mifona ny amin'ny fahotana rehetra vitanay mifona ny amin'ireo karazana fahalotona zay nandrakotra ny fiainanay tompo ao ka lairanao Jesosy Kristy hanadio anay indray amin'izao fotoan'izao anasa ny fonay ny sainay ny tenanareo manontolo fa mila fanafana zay mila fanovana ary diovy tanteraka zay ho afaka amin'ireo karazam-paharatsiana rehetra tompo ary eo asan-devoly ireo karazana sakana sy blokazy rehetra ataon'ny fahavalo ravana sy potehina amin'ny anarany Jesosy Kristy zany tsy anapahefana sy anakery ato anatinay indray amin'izao fotoan'izao makasitraka anao rainy amin'ny fahasoavana lehibe atolotra ao amin'ny anarany Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Alleluia. Andao sika anaraka ira fiderana anakiray amin'izao fotoan'izao mialohany anaovantsika vavaka manaraka andray andao ary. Ni panzun na Tahiana seka chumba trami ni lakane ni sakaiza na Tahiana we na makitafu ni solution ni tundu na Tahiana banki fuibe na libreza na libreza nyakata simiti na Tahiana nyanzele nyakata simiti na Tahiana nyanzele
miakatra sy mity mandray hoany anjely manao livraison manao livraison nanjaiko marina aminao mivoa lanitra amizao mivoa re olle mivoa amin'ny zanakolle amitsika de mantre mivoa lantre mivoa amina manao livraison manao livraison solution ni máquina de não ba fui be não livraison não livraison minha caixa se miti na rewanyanzele minha caixa se miti na rewanyanzele minha caixa se miti na rewanyanzele não livraison manao livraison nanjaiko marina aminao mivoa lanitra amizao mivoa re olle mivoa amin'ny zanakolle amitsika de mantre mivoa lantre mivoa amina manao livraison manao livraison Tiaza mandreni fewe Nyatswazu veluna Aza mana marefi Funarewe zana kulubelune Ana Kristu finabe Nifuku mekwa nawe Nikanya kureta umekwa nawe Nifideraku umekwa nawe Nitara injinda umekwa nawe Umekwa nawe Atok livraison livraison aizale tanane ato bombule tanane 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 tero tisu se terawe terawe 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 asanda terawe tero tisu se terawe asanda terawe tero tisu se terawe asanda terawe tero tisu se terawe asanda terawe tero tisu Imatiaza mandreni fewe Nyatswazu veluna Aza mana mafeni Funarewe zana kulumbelume Ana Kristu finabe Nifuku umekwa nawe Nikanya kureta umekwa nawe Nifideraku umekwa nawe Nitara injinda umekwa nawe Umekwa nawe Atok livraison Atok livraison livraison Atok livraison Alleluia avoninahitra moa dia atolotsika an'Andriamanitra atrany hatrany amin'izao fotoana zao dia misy ranabavy anankiray indray atao ranabavy finitra zay anambara amitsika vokatry ny famonjena zay niraisiny avy amin'Andriamanitra nandritra izay fotoana nanompony an'Andriamanitra zay menanao siatra ranabavy inona zavatra vokatry ny fahasoavana zay niraisinao tamin'Andriamanitra mba afaka azonao ambara ampanaraka atsika ve ny vokatry izany fahasoavana niraisinao tamin'Andriamanitra zany misaotra tompoko tena zava-dehibe tokoa famonjena zay nataon'Andriamanitra satria taloha raha ara-pahasalamana moa dia taloha raha vao marary dia miazakazaka any amin'ny dokotera ankehitriny kosa ka hivavaka dia efa manasitrana ny fiainana andavanandro indray ny raha arabola dia izay tsy misy vola tsy misy fidiram-bola hoe
manahoana isam-bolana fa dia milamina tsara ny fiainana mandeha tsara dia voninahitra ao an'Andriamanitra rereata. dia raina ny tompo a ny amin'izany fahasoavana lehibe ataon'Andriamanitra izany a inona ary mba azonao anentanana ny mpiaino antsika amin'izao fotoana zao? Ny fanotanako a manao izay manaraka nyity tambazotra ty a dia mifikira amin'Andriamanitra rery ihany a akatao avy Andriamanitra fa ao amin'Andriamanitra ihany a misy fiainana tsara indrindra dia misaotra indrindra tompo. dia raha itsika ny tompo ary voninahitra ho anazy rery ihany a tonga fotoana atsika zay narahantsika hira anankiray amin'izao fotoana zao ary tsy ho lava ny fotoana fa kely sisa dia ho tapitra kaoka anao hifantoka hatrany hatrany a ary fampaherezana foy a no reny antsika ao arinan'ity hira anankiray ty.
Alleluia. Dia mbola akasitra asika an'Andriamanitra hatrany izao fotoana zao zay mbola afatsika manohy hatrany izao fandaharana zao androany amin'ny alalan'izao vavaka izao ndray tonga fotoanany fampaherezantsika amin'izao fotoana zao ary andao sika tonga dia hijery ten'Andriamanitra avy hatrany ary izay ho hitantsika atao amin'ny bokin'ny Efesiana toko 5 ary amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo zay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry ka raraotiny andro azo anavatsoa fa ratsy izao fiainana zao ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo zay sitrapon'ny tompo. Alleluia. Izany ten'Andriamanitra zay omeny atsika indray amin'ity androany ity ry ava malala zay manaraka an'izao fandaharana zao andriatsaro fa Andriamanitra dia tena te karakara atsika tsirairay avy tena te kolokolo tanteraka ihany koa ny fiainantsika Andriamanitra fa miandry Andriamanitra ary mitady atsika mba tena hanantona azy tanteraka mba tena hakatoa ihany koa izay baiko mety izay baiko omeny atsika tsirairay avy amin'izao fanompotsika an'Andriamanitra zao. Ten'Andriamanitra aty dia mampitandrina atsika foana ny ten'Andriamanitra hoe koa tandremo tsara zay fandehanareo izy mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala amin'ny fotoana rehetra ny tompo dia manome safidy atsika tsirairay avy manome safidy atsika Andriamanitra amin'izao fanompotsika an'Andriamanitra amin'izao fanompotsika azao na akatoa azy izaho sy ianao na andeha amin'ny sitrapontsika ihany koa amin'izay zavatra mety fantatsika fa rehefa makatoa an'Andriamanitra ianao rehefa misafidy ho zanak'Andriamanitra ianao rehefa manolotra ny fiainanao rehetra eo anaty an'Andriamanitra ianao dia ho anao misy nyty hafatra zay omeny tompo androany ity hoe ko tandremo tsara zay fandehanareo fa tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Tian'Andriamanitra atsika izotra amin'ny sitrapony mandrakariva ary tian'Andriamanitra ihany koa tsika mba tena anapahireny eo amin'ny fiainantsika andavanandro ray manontolo zay omen'Andriamanitra atsika satria maro ny olona rehefa mena safidy malalaka dia manao zay saipatany amin'izay manao zay zavatra tiany atao amin'izay tsy manaiky fezy ny tenin'Andriamanitra tsy manaiky hanaraka zay lamina apetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainany andavanandro. Aoka nefa tsika tena hakatoa ny tenin'Andriamanitra satria rehefa makatoa izaho sy ianao amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny teny rehetra zay ambaran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsirairay avy dia tsaro fa Andriamanitra no miay atsika tahaka ny fijoroana vavolombelona zay mbola norenesitsika vao teo rehefa matoky an'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra no miay ny fiainanao ray matoky rehefa mino an'Andriamanitra ianao amin'ny fiainanao rehefa atolotra eo anaty an'Andriamanitra zay rehetra mompanao dia tadidio fa an'Andriamanitra ny sisa rehetra satria tenin'Andriamanitra dia mazava be manompoa Jehovah Andriamanitra ao izy dia tahy ny ranonao sy ny haninao izy tsy miteny izy hoe manompoa zavatra hafa mandehana amin'ny fahadalanao dia ho Tahiana ihany ianao mandehana amin'izay sitraponao sy saipatanao dia ho Tahiana ihany ny ranonao sy ny haninao fa manompoa ny Jehovah Andriamanitra ao izy ny tenin'Andriamanitra. Vonina nompan'Andriamanitra ve ianao? Vonina katoan'Andriamanitra ve ianao amin'izao fotoana izao? Araroty ny andro azo avanavatsoa izy ny tenin'Andriamanitra ka araroty ny andro azo anavatsoa fa rasy izao fiainana zao ary noho zany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo zay sitrapon'Andriamanitra. Safidy malalaka zany raha lasana vavy
fa manolo lalana atsika fotsiny Andriamanitra hoe araroty ny andro azo avanao matsoa fa ratsy zao fiainana zao na dia miaratsy ara ny fiainana rava malala tsy voatery hanaraka an'izay ny fiainanao rehefa makatoa an'Andriamanitra ianao fa rehefa matoky an'Andriamanitra ianao rehefa makatoa an'Andriamanitra ianao rehefa mitanteraka an'Andriamanitra ianao manaraka izay baiko omen'Andriamanitra anao eo fiainanao dia afaka hanavaka anao Andriamanitra hitantana anao fiainanao ray manontolo Andriamanitra mahaiza manararaotra amin'ny tompon'andro izay omen'Andriamanitra anao raha lasa anavavy araroto ny fotoana anompoy an'Andriamanitra mahaiza manararaotra amin'izao fotoana omen'Andriamanitra anao zao araroto amin'ny fakatoavana an'Andriamanitra manararaotra amin'ny fanarana ny sitrapon'Andriamanitra raha tianao no lasa lavitra amin'izao fanompoana an'Andriamanitra zao raha tianao no lasa lavitra amin'izao fanarana an'Andriamanitra izao adiaoka tena hakatoa an'Andriamanitra ianao eo amin'Andriamanitra rery any no afahanao ahita famombiazana eo amin'Andriamanitra rery any no afahanao handray famonjena eo amin'Andriamanitra rery any no afahanao lasa lavitra raha te handeha lavitra ianao amin'ny zavatra rehetra zay ataonao manatona an'Andriamanitra ary tanterao izay ambara ny tenin'Andriamanitra aminao te hanangana anao Andriamanitra raha sanabavy te hamonjy anao Andriamanitra te hitantana anao Andriamanitra amin'ny fiainanao ray manontolo aoka haianaiky an'Andriamanitra ianao aoka hakatoa trany an'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetra zay ataonao amin'ny fiainanao andavanandro fa misy famonjena voaova an'Andriamanitra ao anao raha manaiky azy ianao andao hivavaka tsika amin'izao fotoana zao noho ny amin'izay tenin'Andriamanitra fofozy zay fampahirezana vo zay isotra an'Andriamanitra isika amin'izao fotoana zao raha eo makasitraka anao zay tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy midera sy manome voninahitra anao ndray androany makalaza ny anaranao fa tsara indrindra ianao tompo mendrika anao deraina ary mendrika anao akalazaina ianao Jesosy malala ankehitriny mivavaka zay androany ho an'olona rehetra zay manaraka an'izao fandaharan'izao na izany izy Jehovah Andriamanitra tario hatrany akatoanao ny tsirairay avy tario hatrany aiana tanteraka izay lamina hitondranao azy amin'ny fiainany tsirairay avy Andriamanitra Jesosy atafioely ny zanakao rehetra tompo mba tena atateraka izay rehetra takinao amin'ny tsirairay avy Jehovah Andriamanitra amin'izao vanim-potoana zao ary ao ka ho fanahy masinao anome fahendrena anome tolosaina anome fahalalana tsirairay avy mba tonga azy ireny tompo akatoanao izotra anaraka ny sitraponao anaraka izay baiko ihany koa endrasinao amin'izy ireny Jehovah Andriamanitra makasitraka anao zay raha eo ny amin'ny fahasoavana lehibe izy mbola omenao ny amin'ny fitantananao anay tsirairay avy ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra raha eo amen alleluia andao sika ametraka an'izao ala zao ampelantanan'Andriamanitra ametraka ihany koa ny asatsika rehetra zay rehetra mety mbola eo aperinasa ao anatin'izao arivariva zao dia ametraka an'izany rehetra zany ampelantanan'Andriamanitra atsika satria dia marana ny fotoana ihany koa saotra ny tompo tamin'ny fotoana rehetra nahafahatsika nanompo an'Andriamanitra tetondray androany andao sika hivavaka ary makasitraka anao hatran'izay raha eo manome voninahitra anao mandrakariva fa tsara indrindra ianao tompo mendrika anoderaina so akalazaina ianao ankehitriny zay Jehovah Andriamanitra dia mametraka an'izao ala zao ampelantananao ndray raha eo aoka hiaro anay ary hitantana anay tsirairay avy ianao omba anay tsirairay avy ianao tompo malala amin'ity alina ity ndray Jesosy taio zay rehetra mety eo andala-panatanterahana ny asany amin'izao fotoana zao arovy amin'ozaky ny accident rehetra zay rehetra atory ihany koa tompo dia aoka feny fiarovana manodidina avy aminao Andriamanitra tompo malala tantany ny sambatan'olona iray androany tantany ny tsirairay avy ndray amin'ity androany ity Jesosy makasitraka anao zay raha eo ary misaotra anao ny afahatanterahany fotoana tetondray androany dera sy manome voninahitra anao zay fa lehibe sy maherenao tompo Andriamanitra magagy anao Jehovah Andriamanitra makasitraka anao zay Jesosy ny amin'ny fahasoavana lehibe izay narotsakao ny amin'ny fitiavana lehibe izay mbola nomenao hiatrany hatrany ihany koa dera laza dia ny voninahitra dia ho anao rery ihany tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra raha eo amen entiko
fahasoavana sy famindrapo anaraka atsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra ao an-trano Jehovah andro lavatsika amena dia miraso atsika rehetra tompoka samy Tahiana Andriamanitra daholo indray veloma tompoko